mama fazavua kazamba malaina fatifamkajaure sayuvanuna namindi hariva namindi malaina mama fazavua timitanguna matukiale isi yamuara uwana wane matukiale isi yamuara uwana wane. Fifaliana ho indray no miara-batsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao indray. Tonoiko fiadanan'ny tompo anjakazaka tanteraka ao amin'ny tokantrano izay misy antsika tsiraray avy ao. Tonga eto indray hitondra ny hafatra ny tompo izao dia fitaovana fotsiny ihany fa ny tompo ny teny amiko sy aminao indray amin'ity androany ity ka tiako ianao tena hoe angetaeta mihitsy hoe tompo inona indray ny teny tianao lazaina amiko indray androany na fampatsehivana io na fananarana io dia tena hoe sokafo ny foamam-pananao ary andao atsika hivavaka ary Tiki ianao iara ivavaka amiko tena hoe mangataha amin'ny tompo ianao, mangataha amin'ny fanamasina ianao hanokatra ny foamam-pananao indray amin'ity androany ity ka mba tena hitoetra ny anatin'ny fonao ny teny rehetra izay ho lazaina eto indray amin'ity androany ity. Andao ary tsika hivavaka ametraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'ny tompo indrindra fa angataka ny herin'ny fanamasina indray ampitena eto indray androany anindry ny lelako toy ny lelany efa mahay. Haleluya. Raio, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, mbola tsy mitsahatra izay Jesosy misaotra anao indray raha mbola menao izao ora sy fotoana izao indray. Misaotra ny fitiavanao, misaotra ny famondramponao aminay tsiraray avy, niza maheno an'izao feo izao, naiza tokantrano mampandroso ny teninao ihany koa tompo malalo, ianao mahita ary ianao mahafantatra. Noho ny famondramponao no mbola natoy izao anay mbola ahenony sofina tsiraray avy ny teny izay ho lazaina eto indray amin'ity androany ity. Ny teninao dia milaza hoe izay rehetra manatsofina aoka izy hiaino izay rehetra voalaza ny fanahy masina. Mino tompo fa hiasa eto indray ianao amin'ity androany ity ampatsiahanay ananatra anay mety teny hoe hiteny anay tsiraray avy indray amin'izay rehetra tokony ho ataonay. Tendreo ny lelako toy ny lelany efa mahay tompo. Zaho raha ny amiko manokana dia tsisy zavatra fantatro ary tsy manana teny ambara amin'ireto olona reto fa ianao no manana teny. Ka hosory tompo, ampiasao manaiky ho fitaovana ho ampiasainao amin'ity androany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako sy anatanterahako ny fampitana ny afatreto androany. Misaotra Jesosy io. Aleluia. Amen. Amen. Raha ny asina lohevitra ny teny hoentina amintsika eto androany dia hoe sakana tsy hidirana ny lanitra. Ndahoarany mandraisa ny notinao ianao ho vakiko aminao ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko eto dia afaka defa mandray ianao ndahoarany ho ato amin'ny Matthieu toko 4 dia ny 12 ka mifarana amin'ny 17. Matthieu toko 7 dia ny 12. Marka toko 1 dia ny 15. Asan'ny apôstôly toko 2 ny 17. Asan'ny apôstôly toko 7 ny 17. Apokalipsia toko 2 ny 14 ary apokalipsia toko 7 ny 17 ary nitsambikina amin'ny 17. Izay no teny izay hoentina amintsika eto amin'ity androany ity. Dahoara ho raisitsika ny Matthieu toko 4 dia ny 12 dia hatramin'ny 17. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny soramandry eo ambony eo dia milaza hoe ny nankanesan'i Jesosy tany Galili. Ary noho ny reny Jesosy fa efa voasambotra Jona dia lasa nakany Galili izy. Ary noho ny niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaum izay ao amoron-dranomasina ao amin'ny zaratany Zebolona sy Naftali ka noho ny natao izy. Mba hahantanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe ny tanin'ny Zebolona sy ny tanin'ny Naftali ao amin'ny
tany amoron-dranomasina any andafin'ny Jordana, Galilea, tany ny jentilisa. Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloko ny fahafatesana no niposahany fahazavana. Hitantsika any amin'ny Isaia toko 9:17 ary toko 9:1. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitory-teny Jesosy ka nanao hoe: mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Ity iteny ity moa dia hoe nakanesany Jesosy tany Galilea. Matoa Jesosy nakany Galilea dia nisy antony tao, nisy dikany tao. Matoa tsika andeha ideplase amin'ny toerana hafa dia misy zavatra tianao atao ao. Tahaka izany koa Jesosy teto. Nandeha tany izy. Mba haninona ozy izy? Mba hantanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany. Ny tany ny Zebolona sy Naftalia tsy nandalo izy fa nonona tao. Nefa voalaza araka ny teny vakitsika teo fa tany ny jentilisa. Izany hoe ny tena nandeha tany amin'ny tany jentilisa mihitsy izy izany. Mba haninona hatanteraka ny izay nampilazaina ny Isaia mpaminany. Hanatanteraka an'izany izy, hanao an'izany izy. Itsika manompo any tompo izao ihany koa nge. Itsika mila manatanteraka ny sitrapony. Izay rehetra voalaza amin'ity baiboly ity. Ary ny olona tao izany dia nitoetra tamin'ny fahamazinana. Nitoetra izany izany izy hoe tamin'ny jentilisa izany. Nitoetra tamin'ny aloko ny fahafatesana maizina. Fa une fois Jesosy tonga tany dia efa nisy fahazavana. Izao sy ianao ihany koa matoa izao sy ianao nalainy tompo tany amin'ny fotaka mandrevy fahotana. Ho fahazavana amin'ny manodidina, ho fahazavana amin'ny namana, fahazavana izao firenena izao rehetra izao ihany koa. Dia hisy fahazavana hipotra ny fahazavana rehefa ianao mitoetra amin'izay hoe aizina izay. Ka zao eto amin'ity 17 ity ny tena venty ny tena tiako raisina hoe ary tamin'izany andro izany izy dia nanomboka nitory-teny Jesosy. Izany hoe taiza izy nanomboka nitory-teny tany amin'ny jentilisa mihitsy, tany amin'izay mitoetra amin'ny fahamazinana. Ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Izany hoe fitoriana fibebana voalohany nataon'i Jesosy. Satria fantany fa raha tsy mibebaka ireo olona ireo tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra, tsy hiditra ny lanitra, ny fahotana tsy hiditra ny lanitra zany. Ny lanitra dia masina, tsisy pentinota miditra any, tsisy fahotana miditra any. Ka izany indrindra nahatonga an'i Jesosy vao nanomboka nitory-teny izy. Izy tsy nitory hoe ao tahinareo, tsy ratsy izany, fa izay no voalohany nataon'i Jesosy. Mibebay ianareo izy fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tsarovy ranada, tsarovy ray aman-dreny, tsarovy rahavavy, zanaka. Fa itsika na dia manao asan'Andriamanitra manao ahoana, na dia manao asa soa manao ahoana, na dia tena hoe ampiasain'ny tompo ianao, tsy laviny izany ampiasain'ny tompo ianao, ataon'ny tompo mitondra olona, fanan'olona atao amin'ny fanjakana ianao. Fa ianao nefa mbola mitoetra amin'ny fahotana, fa ianao nefa mbola tsy miala amin'ny fahotana, fa ianao nefa mbola tsy miala amin'ny karazana fahamazinana rehetrarehetra. Sakana ho anao zay tsy hidiranao ny lanitra. Sakana ho anao zay tsy hidiranao ny lanitra. Andao nge jerentsika atao amin'ny Matthieu toko 7 hoe teny 12 ny anaran'i Jesosy, mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Mibeba fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Esory ny lolo-po rehetra, esory ny tsy famendrena rehetra, ny tsy fahaizana mamela helika rehetra. Mety mivavaka ihany ianao, miantsoantso ny anaran'i Jesosy ianao, fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa tsy izay rehetra manao tompoky ny hiditry ny fanjakan'ny lanitra. Nefa ny ianao mbola manao tokantranomaso, nefa ny ianao mbola tsy divorce, nefa manao vadivady, mivavaka ianao anatin'izany, dia ho azonao antoka ve fa hiditry ny lanitra ianao ny amin'izany, satria ianao mbola mibaby fahotana, satria ianao mbola miaina amin'ny faharatsiana. Halleluja.
Oh Jesus, sokafo ny masom-panahintsika, jereo ny andavanandrom-piainantsika. Moa fa efa vita fihavanana tamin'ny Tompo ianao, ny bebaka sy ny fona, nanala ny faharatsiana rehetra. Ao mbola hoentiko indray tsika. Ato amin'ny marika toko voalohany teny andininy 5:10. Fa vakiana manomboka amin'ny 4:11 tsy maninona amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa voasambotra ijaona, dia anakany Galilea Jesosy nitory ny filazantsara an'Andriamanitra ka nanao hoe, efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibeba ianareo ka minoa ny filazantsara. Amen. Minoa ny filazantsara, mibeba fa efa akaiky. Na dia efa mangidihidy sofina ara ny olona hoe aiza Jesosy nareo, efa ela ny tenenana hoe ho avy Jesosy, aiza ty efa 2023 koa hiditra, mbola tsy tonga foana Jesosy, fa ho avy izy. Araka ny teny teo amin'ny Matthieu teo 4:12 teo, hoe aninona tany Galilea, anatanteraka ao izy izay lazaina ny Isaia mpaminany. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Rehefa lazainy Jesosy fa ho avy, dia ho avy izy. Matoa izy efa nampivevaka tamin'ny voalohany, dia ho avy izy. Ho avy izy raha vavy, raha nadahy, raha aman-dreny, zanaka. Moa ve azonao antoka mihitsiny fa tsisy sakana tsony eo anoloanao hidirana ny lanitra. Azonao antoka ve zany? Halleluja. Ndao mbola hoentiko ato amin'ny Asan'ny Apôstôly ianao. Asan'ny Apôstôly toko 4 teny 5:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Petera taminy, mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra, mba hahazo famelan-keloka reo. Mba hahazo famelana ny helokareo, ary ianareo handray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Amen. Amen. Na dia mibebaka ianao tsy vitan'izany, fa aleteo any anatin'ny rano any fahotanao, batisa amin'ny anaran'i Jesosy. Tsisy anarana ambony anarana ny anaran'i Jesosy. Mibeba mba azahoana ny famelan-keloka ozy, avoavela ny helokareo sy ny tenin'Andriamanitra. Tianao ve tsisy sakana ny lalanao ho any an-danitra? Amboaro fa mbola fotoana mety izao, amboaro. Ndao mbola hiditra ato amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 7 indray tsika 7:10. Fakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mibeba ianareo ka miverena hamonoana ny fahotanareo, mba ho avy izay andro famelombelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Amen. Amen. Raha tianao zany hanatrika amin'ny fanatrehan'ny Tompo zany, tsy maintsy manala ny faharatsiana rehetra, tsy maintsy manala endrika fahamazinana izay mbola mitoetra amiko sy aminao. Ny karazana fahotana, ny fahotana tsy misy lehibe sy kely, fa rehefa manota atsika dia manota eo anatrehan'Andriamanitra. Mitovy ny pays-prix-an'izay, ny vidin'izay dia mitovy ny pays-evanao an'izay. Ny pays-evanao an'izay dia mitovy, fa tsy hoe nanota kelikely ianao dia atao kelikely ny valiny, non. Koa mibeba ianareo izy, miverimberina ny teny hoe mibeba. Izany fibebahany izany, izany ny voalohany antoko hidiranao lanitra, satria ny lanitra tsy misy pentinota miditra. Mivavaka tsika, mandeha any am-piangonana isan'andro, manao asan'ny Tompo, tena mavitribitrika ianao amin'ny asan'ny Tompo, fa zao nefany ianao mbola tsy nifona sy nibebaka teo anatrehan'ny Tompo amin'ireo faharatsiana nataonao, ny mbola nitoeranao. Azonao antoka ve fa hiditry ny lanitra ianao? Azonao antoka ve fa tsy hisy sakana? Fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahotanareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Raha mbola misy endrika efitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Etady tio fa ho sarosarotra ny hidiranao ny lanitra raha ho tafiditra, fa mbola fotoana mety izao. Ndao arany hoentiko ato amin'ny Apokalipsy tsika. Apokalipsy toko 2 dia ny 9
faha 40. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy, koa dia mibeba, fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainganao ka hamely ireo amin'ny sabatra ny vavako. Amen. Koa amin'izany ozy dia mibeba, fa raha tsy izany dia ho avy aminao faingana aho. Aho eto Jesosy eo, ho avy amiko, ho avy aminao faingana izy. Raha tsy hiala amin'io faratsiny io, raha tsy hiala amin'io karaza-paotana io, mety efa nialanao, nefa mbola niverenanao indray, fotoana mety izao, hialanao, anasoranao zay endrika sakana rehetra, tsy hidiranao lanitra. Halleloja. Ato amin'ny apokalipsy 4, teny 9:4, ny anaran'i Jesosy, dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy hiambina ianao, dia ho tonga toy ny fiavian'ny mpangalatra aho, ka tsy ho fantatrao izay ora hiaviako aminao. Amen. Mila miambina tsika, mila mibebaka tsika, fa raha tsy izany dia ho avy toy ny mpangalatra, ho avy toy ny mpangalatra ny tompo araka ny teniny. Ny mpangalatra rehefa ho tonga tsy ampiomana anao zany, raha tsy hoe mpangalatra tiana ho fantatra angambany. Zay izy hoe, ohatra zany hoe hamaky tranon'olo izy, ho avy zay hamaky ny tranonareo, mampiomana anao izy, mba hiomana anao, mba tiana ho fantatra hoe iza marina kay ty olona hangalatra ty. Raha tena mpangalatra efa tena hoe tena miseho midegany be, azafady amin'ny fomba fiteny, miseho tena hoe mafy. Dia izy ny ampiomana anao, mety tena paritaka taratasy izy, mety tena izy vatana mihitsy no hiteny. Fa zao Jesosy mampiomana antsika vao nanomboka nitoroteny izy, dia efa niteny hoe mibeba ianareo, mibeba. Ka hatramin'izao andro iainantsika izao mbola miverina ary mbola miasa foana ny tenin'Andriamanitra hoe mibeba. Voalohany indrindra ny tokony ataontsika rehefa hiditra ato amin'ny tompo dia izay hoe fibebana, dia ny fifonana, fandraisana azy ny tompo sy mpamonjy ny fiainana. Ialany sakana rehetra mety tsy ahatafidiranao ny lanitra. Tadidio, fa ianao mety ampiasain'Andriamanitra, fa ianao mety manao zavatra amin'ny fanomponan'Andriamanitra, fa ianao nefa misy diso zavatra iray aloha dia tsy mibebaka teo anatrehana, dia diso amin'izy rehetra ozy ten'Andriamanitra. Dia ho farana ato amin'ny apokalipsy 4 dia 9:7-10, fakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia mazotoy ianao ka mibeba. Halleluja. Oh Jesus, tia ny tompo izao sy ianao e. Tia ny tompo izao sy ianao, fa izay rehetra tiako izy no faiziko sy anariko ka mibeba ianao. Nanary ny tompo izao sy ianao tandroany, nanary ny tompo tamin'ny teny izao sy ianao tandroany, ka tiako ianao eo am-pitoerana, tsy haiko ianao na mitoetra ianao na mitsangana ianao, maheno an'izao feo izao, mandolify ianao miaraka amiko, fa izaho ato dia mandohalika, mandolify ianao miaraka amiko, ka tena hoe fotoana izao hibebahana, fotoana izao anasorana ny lolompo, anasorana ny tsy fahaizana mamela heloka, ny otsim-po rehetra izay tsy madio am-pozy ny tenin'Andriamanitra tsy ahitana azy. Oh, mifinahy ianao amin'i Jesosy. Fotoana mety izao ranabavy, ranadahy, ray aman-dreny, zanaka, fotoana mety izao. Esory izay rehetra endrika sakana, esory izao fotoana izao ny ianao, fa ny rehefa avy eo tsy fantatrao, ny apitso tsy fantatrao na ho avy tompo, satria ny tompo dia efa nilaza teo amin'ny apokalipsy vao mivakina teo hoe raha tsy izany ozy dia ho avy toy ny mpangalatra. Tsy fantatrao ny ora sy ny fotoana izay haviako, ka izao ny fotoana fantatra, izao ny fotoana fantatrao. Mibeba ianao, mibeba mangatà famelan-keloka amin'i Jesosy, fa sao dia izay ny sakana tsy hidiranao ny lanitra ranabavy, ranadahy, ray aman-dreny, zanaka, tanora. Oh, fotoana mety izao, fotoana mety izao. Mibeba,
esory ny endrika sakana rehetra, esory ny lolo-po, esory ny fialonana, esory ny tsy fahaizana mamela heliko, esory ny fijangajangana, ny fangalaram-badin'olona, ny fandehanana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ny fimamona, ny fisotroana, izany rehetra zany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mangidihidy ny sofin'ny olona ny amin'izany, fa ny fiainana dia tena hoe la vie est jolie, izay ny tadiavin'ny olona, fa zao ny tompo tsy mitady an'izany faharatsiana izany, fa ny tiany tompo dia ianao ifona sy hibebaka, hanaisitra ny sakana rehetra, mety hanakana anao, tsy hidiranao ny lanitra. Halleluja. Oh Jesus. Ndao tsika hivavaka hisaotra ny tompo, ary ao anatin'izany vavaka izany mihoentinao, mibebay ianao ao ambadika ao, mibebay ianao, mifinà amin'ny tompo, esory ny endrika sakana rehetra, endrika manda rehetra, izay mijorojoro manankana anao, tsy ahitanao ny tavan'Andriamanitra, tsy ahitanao an'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe na dia mena tahaky ny jaka ary amin'ny fahotanareo izy. Fitsika mangatsakatsaka toy ny oram-panala, avy ifandahatra, mifandahara eo amin'ny tompo ianao, esory ny sakana, tsy hidiranao lanitra, fa fotoana mety izao ny ianao, fa ny rehefa avy eo tsy fantatrao. Halleluja. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, mbola tsy mitsahatra i Jesosy, misaotra anao tamin'ny teny, misaotra anao tamin'ny fotoana. Ianao Jesosy dia mampatsiahy anay indray, hanaisitra an'izay rehetra endrika sakana rehetra, mety sakana tsy hidirako ny lanitra Jesosy ao, tsy hidirany tsiraray avy ny lanitra, fa fotoana mety izao, mbola fotoana mety izao enesorana ny rehetra, izay bariera sakasakana rehetra, tsy hatongavana ian-tany Kanana. O tompo malalo, ianao aneno amindra fo amin'izay rehetra mbola tianao amindrana fo, mamelany heliko ianao Jesosy, mifona eto anatrianao, mifona amin'izay rehetra tsy famendrena mety nataony tsiraray avy. Ianao no hiaino fifona ny reto olona miaino ireto olona tsiraray avy tsy fantatro, naiza aheno zao feo zao fa zao, ikasika azy ianao, ikasika amin'ny fony tsiraray avy ianao, ahatonga ny tsiraray avy atsampatena, ifona sy hibebaka. Misaotra Jesosy, misaotra tamin'ny teninao, misaotra tamin'ny fahafahana, misaotra Jesosy fa ianao ilay Andriamanitra tsy mba manosibosy tanana, fa mandray anay anaty amin'ny faharatsiana arany. Ozy ny tenina hoe tsy avy antso ny marina, fa mpanota mba hibebaka. Tompo, ninona endrika sakana, mety tsy hidirako ny lanitra, apatsiahivo afanay masinao, hibebahako eto anatrianao Jesosy. Aoka ny fanamasinao no apatsiahany izay rehetra tokony mbola hibebahako, mety tsy sakana tsy hidirako ny lanitra, fa ny fandriky Jesosy dia nihiditra hiara onina aminao, hiara sambatra aminao. Mino fa tahaka izay ihany koa ny fandriany reto rahavavy reto ranatahy reto ray aman-dreny reto. Misaotra Jesosy tamin'ny teninao, misaotra Tompo tamin'ny fahafahana, misaotra tamin'ny fotoana izay mbola nomenao. Ny voninahitra dia ho averiko aminao rery-any, izay rehetra nataoko teto dia natao tamin'ny anaranao rery-any. Misaotra Jesosy eo. Halleluja. Amen. Amen. Dia fiadanan'ny Tompo amintsika tsiraray avy, dia samy hiara tahiny Jesosy daholo. Amen.